Ivadika lafim-baovao hafa indray araha isika tovolahy 17 taona no maty natelin'ny rano tao Ambohitravao atapon'ny Maridaza eny amin'ny lalam-pirenena faharoa. Ny mpamonjy voina avy etỳ andrenivohitra moa no afaka nahita ny razana ary namoaka azy tao anatin'ny fary. Tovolahy 17 taona mpamily mpanampy amina fiara fitaterana eny amin'ny lalam-pirenena faharoa no ndaosiny fahafatesana raha dobo-drano teo amin'ny farihana Andranozoky ao amin'ny Fokotany Ambohitravao eny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Rehefa avy namonjy lanonana ilay tovolahy dia nilaza fa nilalao rano teo amin'ity farihy ity ary dia tsy tafavoaka tao intsony. Manazava ny rahalahin'ilay tovolahy maty an-drano. Lasa izy nilalao an'ilay rano tao. Dia niditra ampovoany izy zany dia nisy mpiandrony roa lahy tery nahita azy nanangan-tanana dia izay izy nitsita intsony. Dia ny mpiandrony nampilaza ny fianakaviana tary hoe misy olona nilatsaka ao midina tao zany izay sy lekozileko anankiray tamin'ilay rano manomboka tamin'ny 4 sasany ka hatramin'ny 5 sasany izay no mitady arivaka dia rehefa mitady izay dia tsy nahita tsy nampimaizana be moa zany ilay izy. Dia miandry teo izay fokony olona tetỳ iray manontolo izay soratra dia bebe miandry teo mandaparay miandro. Any zany aloha dia be ilay tantara eo na ny anarany ara hoe ohatrany hoe Ambohijoky na ohatran'izany Andranozoky. Ilay Andranozoky zany piralahy izy teo milomano teo dia lasa tao ilay zoky dia tsy hita intsony. Malaza ho fady tongolo gasy Henan-Kisoa ity farihy ity. Tokony hitandrina kosa nefa na dia izany ary ny tsirairay mandritra ny fitsangatsanganana eny amin'ireny farihy ireny.